fitiavana vola ho an'ny vitanantsika tanana fiangonana ity dia tokony azo mampiresina tokontsika ao anatin'izany fijoroana volombelona zany azadino a fa zay fijoroana volombelona enao natorytena natoroatra zany a dia hoentina mampitombo fononao izy ireny a anaovanao asa ihany koa ao aoriana fa tsy hoe hoenona fotsiny hoenona fotsiny hoenona fotsiny fa za tena mafaly a eny taloha aloha mienatra mijoro volombelona teto fa rehefa nalany pastera enatra rehefa avy natao batisa tamin'ny pastera antononay zay nalany enatra teo na sy mifanontaniana ataony dia farany nandeha an'izay zao lasa ambiansa ao an'aly mijoro volombelona satria tena Andriamanitra koa amin'ny Samuela voalohany toko faharoa dia ny 1:30 ny tapany be milaza ihany koa an'izany fa zay manome voninahitra no mety voninahitra fa zay manamafinarako no afabaraka ka ame voninahitra ny tompo a eto amin'ity toerany ity ihany kokoa nefa tsy eto ihany fa ainy andarana ihany koa na amin'namako na rehetrarehetra dia omeko voninahitra ny tompo any tantarako izy mba horoboka hanompo an'ny tompo ihany koa fa tsy hanompo an'ny devoly na hiembotra ny amin'ny finoana ihany koa andromaoro zao be dehibe ny olona miembotra amin'ny finoana ohatrany hoe toriteny hoe zany aho sady famparezana toriteny koa hoe zany fijeroam-bolo zany alleloia zao tompo a manao zavatra isanandro eo amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra isika mila mitsipona azy reny tsirairay avy zay miseho a dia fantaro hoe inona ny antony inona ny aveny iny mijoro volombelona ohatra aretina no entiko voalohany nisy fotoana fa tiako général ny tena vizaka tantanika teo ny arivariva tonga dia nakofotra be kely ny heriko manino ianao zay izy sery tena manavy aho a dia za mieritreritra efa tiako zany mahazo an'izany dia nalena ny arivan'iny vary ray sotro fotsiny laniko ny arivan'iny za inona vary ray vinina tsy salama fa tamin'io tena ray sotro fotsiny laniko toy zay tena visaka aho a tena tsy aotrony azany dia lasa namonjy mivavaka tsy hoe matory dia hoe tiatory tonga dia midaboka aloha fa mateatory be fa mivavaka dia loavany zavatra rehetra mivavaka aloha jesosy any za kosa aloha tsyna dia parasitamôla ray azy fa ao aminao ny fanasitranana noho izany za tsyna mafanafody zany raha mbola velona koa ny anaranao fa raha ohatra hoe sitraka ao ny afatesako dia oka mifamonjena